I'm opening my makeup. Takona tsara, takona le tasy be hitanareo teo. Raha sasatra kely tsika dia misy haul ataoko vetivety a. Le nasehoko anareo teo avy amin'ny shop miss A. Ity ngamba ny haul be petit indrindra na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny malagasy. Sokafako vetivety. Saika nataoko horonantsary le miaraka amin'ny Chine le izy fa aleo ataoko androany izay mba misy zavatra mba azo jerena amin'ny horonantsary androany. Sady efa nasehoko anareo tao amin'ny Instagram ihany le izy. Efa sokafana le izy dia ohatr'izao. Voaro tsara mihitsy any, mahafinaritra. Tsy ohatr'izao ny packaging-ndrareo taloha fa mivoatra tsara zareo, mahafinaritra. Vakiko le izy, voapotsitrako le izy dia miala daholo. Voapotsitrako le izy dia miala daholo le atao anatin'ity raha ity, le rivotra. Fa le hito mihitsy zany na harona. Mahafinaritra be kosa izany, tonga dia atao anatin'ity daholo izy rehetra dia voaro tsara. Reo izy reo e. Ay, tsy androko be. Tsy androko mihitsy moa zany fa tsy androko be. Tsy dia mividy lokomena firy tamin'ity satria lokomena daholo mihitsy no vidiko teo aloha dia aleoko zavatra hafa no vidiana. Potsika tao ty. Tsy ho anaty satria hitanareo amin'izao fa volomasoko efa miorona fa rehefa le manao make-up n'olona hafa dia mila an'ity. Be dia be reto saika anao swatch fa tsy haiko anao mety satria tena be dia be zavatra vidiko. Ok, davarako amintsika fond de teint karazany roa no vidiko. Ohatra izao zany habeny rehefa le alefako any Madagasikara ireny. Dia ny teint vidiko soft tan sy ino ty raha ity? Pure beige. Sao ataontsika swatch ihany. Shake well ozy izy isaky misy an'ity daholo izy rehetrarehetra hoe shake well dia isaky ny mahazo an'itony zany nareo rehefa le manao manafatra hitana aty amiko ireny dia tsy maintsy fangaro tsara aloha. Sokafako ty raha ity, tiako jerena le tsy chipa mihitsy le izy fa very ty a. Dia ity malefaka tsara. Hi! Hello! Hi, honey. What you do? Haha. I'm opening my makeup. Wow. Takona tsara. Takona le tasy be hitanareo teo. Wow! Ity le misy drop. Did you open There. the packets? AOA Studio the Beautiful Satin Finish Foundation zany hoe mety tsara mihitsy ity amin'ny hoditra maina satria satin. Satin finish, tsy satin zany fa inona ny amin'ny teny frantsay adiniko. Andray sokafantsika indray ty anankiray ty le pure beige, ty le AOA Pro Wear, ty le Powwow AOA Studio ihany le izy fa for charity. Close the door please. Shake well ihany ozy izy a, dia sokafantsika. Somary fotsifotsy kokoa ty. Somary misy fofona le izy
fa tia ny loko kokoa fa tia somary fotsifotsy fa tsy manina fa afangaroko amin'ny zavatra hafa dia tsy na manao bronzeur fotsiny a dia tsy misy olana. Okay. Zay ny amin'iny a. Too loud, honey. I'm trying to make something here. Hydrating face primer. Anankiray ihany ny primer analako avy amin'ny shop misy amina AOA studio dia ity zany anankiray hydrating na dia ity anankiray ity no pore satria zany ity zany ho an'ny masokoditra dia ity ho an'ny hoditra maina zandrikirina any ampiasana ity. Bas rangasokafana any jerena hoe ohatrany ahoana izy. Ai, be dia be izy. Somary misy fofona fa tsara be le fofona ohatran'ny frais, ohatran'ny frais. Ia, hita mihitsy hoe mampamandina tarehy le hydrating. Okay. Zay ny amin'iny dia mividy an'ity koa za. Ia, nomboka hanandrana mitondray akory Oi, anankiroa ihany kay no vidiko. Wow, dramatika be ity raha ity. Oay, tsy haiko na ho anaovako ity, matahotra. Dramatika be le sady misy layer be dia be mihitsy le izy. Fa hitanareo ny kalitaony tena tsara be tena tsara be ny kalitaony. Ity zany mba somary tsotsotra, somary tsotsotra. Dia ity le mitovy amin'ireto, mitovy amin'ny ity ny gammany zany miaraka reto. Wow. Inona koa ity raha ity silky buildable long lasting glow golden dream. Inona raha ity? Ay, ity le vovavao, ity le highlighter. Dia naka anankiray tamin'itony le anna ilay AOA Studio Smooth Lipstick satria ity amin'ny formany ity tsy ananako fa le liquid lipstick ananako. Manana be dia be zany. Siretsavitsika. Saika naka le poudre koa fa out of stock le izy. Na épuisé. Amin'ny teny frantsay. Ity ananako ity coconut le novidiko amin'ilay smooth. Wow! Is that for Mila mitandrina tsara rehefa wow! Whoa. Came off. It's the map. Ai, tsy tiako zany. I'm copying you. I don't like it, Papa. Kaya afaka namboarina ihany izy fa hitanareo ve zavatra tranga tao miala daholo izy rehetra. Bon. Tiako le coconut. Ity zany le smooth lipstick coconut. Mila mitandrina tsara zany amin'ity fa. Rehefa mpanombotra tsara. Anyways, that's that. Dia nahazo an'ity koa Nourish and Hydrate Seal in Moisture. Ity lip balm. Satria angamba ny vaovao indrindra navoakan-drareo. Dia ity indray pop flavored gloss. Ity zany gloss le tsisy loko fa lip gloss fotsiny dia afaka atao eto ambonin'ity. Inona ny flavor analay koa zareo? Mango. Let's see. My goodness, Papa. Tummy sore or something? Jerena raha tena fofona manga tokoa le izy. Yeah, tena mango tokoa. Mampatsiahy anahy le
glasy kilalao regny le izy tsy maty tsony zany zao motrako fa lasa glasy zay ny am'ireny a naka gel eyeliner koa loko red velvet de naka an'ity koa baked highlighter any amin'ny fresa sokafantsika fresa ndray tsy mety misokatra le izy tsara be misy manja maso ohatran'ity raha tadidinareo tsara le fresa anao look anankiray manokana ho an'ny AOA studio mazava ho azy mitindray concealer corrector primer fananiko mitsy vidiny ity ho an'reto hitanareo reto de vidy an'ireto pigment reto koa mety atao ohatrany hoe rehefa krismasy ta ohatrany mitovy amin'ny fresa mitovy be le lokony itindray ny anarany loose pigment ozy izy AOA studio enchant ity raha ity enchant de ity raha ity grail tsy sa manokatra an'ity ao masony rina balafa eke vidy anankiray amin'ity tamin'ny brow wonder brow tinted brow pomade ity le malaza be sady be petit be mitsy ny ao amin'ny MichouOfficial ao de andramako naka lokomena hafa anankiray hafa koa ity AOA studio smooth lipstick pomme sokafantsika ity ndray tsisy simba na ohatrany tsisy simba mihitsy sady mandeha tsara weird hitanareo ny alaman'izany ae pomme iny iny ty raha ity tsa liquid eyeliner de ity koa anampianarako am'le fametana an'iretsy fa tena mbola sahirana be ako am'ireny de lakôly vidy anankiray afaka izako tamin'ity liquid gel buttercream gel liner shadow java chip anankiray marron somary java de nividy anankiroa amin'ity ako ty le papa microfiber de am'izay afaka lazaiko anareo na ohatrany ahoana fahitako anazy ty le microfiber de ty tsotra fa samy powwow daholo izy rehetra charity de zay ny amin'indrareo naka aina kely tsika fa de amerina amboatra an'ity efitran'izy daty am'izay fa efa tonga ato mivadiko zay mahatonga na afaka manao an'ity satria efa taitry logan fa amerina nyrehetrarehetra anatin'le fony aloha de amita nito asa ito de aseko anareo ihany toany aveo veloma vetivety indray ary